Ramatoa Hery Daniel mpitandrina ny fiangonana Refy France no faly miarabanao indray izay mihaino sy manaraka izao fandarana izao. Fijoroana vavolombelona indray no zaraiko androany tantarana rangahy anankiray izay niona tamiko tamin'ny sabotsy lasa teo. Ty rangahy ty vokatry ny faravan'ny fiainany, zany hoe vokatry ny fitsitontongany fiainany, zany hoe fampitehany zavatra rehetra izay nananany ny fiainam-pianakaviana, ny fiainatokantrano, ny fitadiavam-bolany izay nananany rehetra no ny asa ratsy nataony fahavalo de lasa nidoroka tamina zava-mahadomelona ary de nahatonga azy lasa tena misoritra eny amin'ny endriny sy eny amin'ny tenany sy eny amin'ny fiainany ray manontolo ny vokatrany zava-mahadomelona izay mamotika ihany koa sy manimba ny fiainany akoatran'ny faravan'ny fiainany manontolo izany. De rehefa ny taon'ny avany ity rangahy ity mba natonahy anaovana vavaka ho azy sy zarana amin'ny tenin'Andriamanitra de nanda mafy izy tamin'io asabotsy io kinanjo rehefa vita teo ny fandresen-dahatra antsasakadiny izay nataon'ireo avany azy de nanaiky an'ilay rangahy de tonga teto amiko. Nanery avy hatrany nanery mafy tena tiako nizaraina taminy dia ny fitiavan'Andriamanitra azy, nizaran'ny tenin'Andriamanitra zay milaza taminy sy naneho taminy fa tia azy Andriamanitra. Ary rehefa ela Andriamanitra no nitady sy niandry azy ary te hamonjy azy kanefa ny lalana anankiray, lalana tokana zay tsara ho fantany tonga azy indray tafaveriny eo anatren'Andriamanitra de ny fanatonany an Jesosy ary ny fandraisany sy fanekeny an Jesosy Kristy fanolorany fiainany ho an'i Jesosy. Rehefa nanasa an'io rangahy io ny anaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy de zao ny teny nambarany hoe atolotro ny fiainako sy ny fianakaviako. Rangahy zay tena nihidy mikasika ny amin'ny atao hoe anatona an'Andriamanitra kanefa tamin'ity fotoana ity dia nampahery be ary tiako zaraina aminao mahafaly ny mitantara izany hoe rehefa nasaiko naveriny ny vavaka zay nataoko hoe raisiko ianao Jesosy de naveriny zany, raisiko ianao Jesosy, atolotra anao ny fiainako de hoy izy atolotra anao ny fiainako sy ny fianakaviako. Vita ny vavaka ny raha nanao nisoritra teny amin'ny endriny ny fifaliana sy ny fanafahan'Andriamanitra natolony ho an'i Jesosy ny fiainany. De zavatra mahafaly be de izao maly atalata niona tamin'ireo fianakaviany de nitantarain'ireo fianakavian'ireo tamiko hoe tena mbola tsy nahita n'io rangahy io zareo ny homehy sy nisoritra teny amin'ny toy izany ny fifaliana ratsy taorinan'io a partir an'io asabotsy izay nahavitany ny fandoroantenany ho an'i Jesosy io ka voninahitra ho an'Andriamanitra tena te hamonjy ny zanak'olombelon'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra de miasa mandraka ankehitriny mamonjy sy manafaka ombieny isaorantsika an'Andriamanitra izay. Ny fijoroana vavolombelona faharoa koa izay tiako mbola ho zaraina aminao dia zazakely anankiray 14 mois zay nanavy nilady maraina zany izy namay be de nentina tany amin'ny mpitsabo de hoy izy ny mpitsabo hoe virus ny mahatonga izao de nameny mpitsabo fanafody kinanjo iny lahady iny de mbola tsy niafana lay mamay, mbola tsy niafana lay fanaviana, mbola narary lay zaza de no ny arivany andro niantso any renibeny niantso izy hoe mba vavao izy ty zaza 4 volana ity fa mamay be virus no mahazo azy izy ny mpitsabo ankeo nefa ankehitriny de mbola mamay apetrao aminy ary ho any tananao de iaraka ivavaka sika par telefone de nivavaka ho an'ilay zaza de le renibeny zay miaraka aminy eo no nametra tanana tamin'ilay zaza de niantso lay reniny hoe le renibeny miafaka pitso hoe sitrana lay zaza ozy taorinany vavaka nataontsika iny natory be tamin'iny alina iny nefa mbola namay be talohan'ny vavaka de natory tsara tamin'iny alina iny ary de sitrana ka voninahitra ho an'Andriamanitra mpanasitrana Andriamanitra zay toriana sy ambara aminao ary tsy miova ny herin'Andriamanitra mandraka ankehitriny izy ny nanasitrana tao amin'ny andron'ny Baiboly de mbola miasa mandraka ankehitriny zany herin'Andriamanitra manasitrana izany raisitsika ny tenin'Andriamanitra de inotsika sy akatoavitsika ary falitsika sy ravoravotsika de izany no izarako aminao indray izany fagagana nataon'Andriamanitra izany mamonjy izy ireo zay very manasitrana izy ny marary ho anao koa izany raiso ampitiavana sy ampifaliana ny fitiavan'Andriamanitra anao ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra ho anao fahasoavana sy famindrampony eno anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao tahian'Andriamanitra indrindra tompoko.